Fiadanano, ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe Mahireza avy fainganao. Tany Belzika manodidina ny taona 700 tany anaty fitrandrahana aritany dia mpitrandraka 700 no niasa tany amin'ny 900 metatra ambanin'ny tany. Ny rodana ny valandrin'ny lalatsara lehibe, toa sarotra dia sarotra ny fomba ahafahanao. Ny fandimby maty ny jiro, natahotra fahafatesana ny rehetra, dia nanomboka ninina izay voahidy anaty rindrina, nanozona n'Andriamanitra ary nifanditra amin'ny tapakody mofo iray. Fa nisy galibo iray, anarana izay omena ny ankizy mpiasa ao amin'ny toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany any amin'ny faritra avaratry Frantsa, mafy loha kokoa sady mailaka noho ny sasany. Nandeha nitsapatsapa, nitady lavaka hidirany rivotra izy. Fantsona lava iray mijaridina tena tery, omby olona iray mandeha. Nananika izy, niepaka ny lohaliny, tsisy lalana, nijanona, dia niverina. Ary tonga tamin'ny toerana iray izay noheveriny fa tsara izy. Niantso izy, nitodika anakany ambony, niorakoraka, nivavaka ary niandry. Niseho ny fahagagana, tonga tany aminy ny feo an'ilay ingénieur. Mahireza, hoy ilay feo. Naniraka ekipa mpamonjy voina aho mba hanisy lalana. Oela, kanefa Mahireza ho avy fainganao. Ho tonga rapitaonao, azakivy. Tao aorian'ny ny ora maro niezahana, nanantona ny namany ilay galibo ary nampita azy ireo ny afatra. Mahireza avy faingana. Fa fahatsoam-panantenana no azony, naneso azy ny rehetra. Ny anoanana no nahatonga azy ireo tsy ny raharaha. Rehefa nahavita na navatsava lalan'ilay ingénieur noho ny farany, dia tonga teo afovoan'ny fatin'olona. Ilay tanora galibo ihany sy telo tamin'ireo namany izay voakasika sy nin'ny teniny ny mbola velonaina. I Jesosy eto amin'ity izao tontolo izao ity, izay hita fa mirodana sy simba ny fahatsarany rehetra, ary olona maro no ohatra ny voahidy anatin'ny rindrina, dia miteny amin'izay rehetra te hametraka ny fanantenany ao aminy hoe Mahireza avy fainganao. Ankehitriny, te hirotsaka an-tsehatra ho azy ireo izy, ary te hamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra, na inona izany. Ny teny farany izay ambarany amintsika ao anatin'ny Baiboly dia hoe ho avy izy aka miaraka aminy ka hitondra azy ireo any an-danitra, ireo rehetra izay mino azy sy miomana amin'ny fiverenany izany.